tafiditra indrindra ao anatin'ireo hetsika samihafa tondrosaina manodidina ny francophonie dia misy manomboka androany maraina tetsy amin'ny trano boribory ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny atrikasa izay karakarain'ny komite syndikaly ny fampianarana sy ny fanofanana eo anivon'ny faritra miteny amin'ny ampanina manontolo ny teny frantsay. Tompon'andraikitra anjato ny avy amin'ny toeram-pampianarana samihafa na avy eto an-toerana na avy any ivelany no mandranjara amin'ny atrikasa momba ny fampianarana sy ny fanofanana tsara kalitao ho an'ny rehetra izay natomboka androany ka tsy farana raha tsy ny 9 novambra ho avy izao etsy amin'ny trano boribory ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena etsy Anosy ho feno dia feno ny fanara-potoana ao anatin'izany. Tena hojerentrereo zany dia ny fampianarana indrindraindrindra formation de qualité ho an'ny rehetra zay no tena izy zay mifandraika amin'ilay thème-ny francophonie izy ity zany dia natao manodidina fanomboana fanohizana sahady rehetrika ao anatin'ny francophonie ka ny mandray anjareo zany dia ireo tompon'andraikitra amin'ny fampianarana avy amina toerana 5 efapolo ary 20 avy any ivelany misy dia miaraka amin'ny eto Madagasikara ka maro be ny zavatra dingina satria misy table ronde misy thème-ny table ronde zany izay hitanareo any amin'ny fasciculation zany ireo thème reo mikasika an'izay hoe fampianarana donc enseignement formation de qualité pour tous. Manana tonga manokana amin'izao atrikasa izao Madagasikara raha nambara ny ministra Trandy. Mpanotombona Madagasikara rehefa ohatra an'izao satria raha miresaka fampianarana tsika ny fampianarana zany atao hoe votoatiny zany atao hoe fampandrosoana zany ka ny tompona Madagasikara dia ny fampianarana natsika zabe dia be ny ezaka efa atao na amin'ny fampianarana amin'ny éducation nationale zany na amin'ny université betsaka ny ezaka efa atao saingy maro koa mbola atao dia tsara ny maheno sy mahita reo expérience avy any ivelany dia azo tombony amin'izay Madagasikara mazava azy. Marina fa isy fanambarana iray sanana ny antsoina hoe déclaration d'Antananarivo amin'ny famaranana ny ity atrikasa ity.